Ety ivelan'ny toeram-pamonoan-kena tato anatin'ny taona maro izao no nanatanterana ny famonoan'omby sy ny famonoana kisoa eto tampon-tanànan'ny Fandrinina mialohan'ny itondrana azy ho eny an-tsena noho ny fahasimbany izany toeram-pamonoana omby sy henan-kisoa eto Fandrinina izany. Hatramin'izay dia sy maro fototra zany le abattoiranay eto Fandrinina fa aty tokotany moa zany ro amonoana le omby sy ny biby rehetra zay miavonoana zany tena zaly sady zahirana mihitsy zay aloha satria manjary araka izao tenenina hoe na ny fikarakarana le fahadiova amin'ny sakafo aza dia tsy normal mihitsy. Zay aloha mba mangataka le hoe atao manara-penitra mihitsy zany hoe le hena zany vao maty fotsiny le hena dia afa mba mihantona zany fa tsy midaboka amin'ny anina amin'ny tany amin'ny soma mihitsy. Novalin'ny fitondram-panjakana ny fangatahan'ny ireto mpivarokena sy ny mpandrarany hena eto Fandrina ireto ka rehefa andalam-pahavitany ity toeram-pamonoana omby sy famonoana kisoa eto Fandrina ity ho fanalana fahasahiranana any tontolon'ny fivarotan-kena aty Fandrina sy ho fanajana ny fahadiovana ihany koa eo amin'ny hena amidy eny an-tsena. Valy ny fangatahana ka dia tonga zany zao ny fotoana namalin'ny fitondram-panjakana indrindra ny ao amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana namaliny etaetan'ny vahoakan'ny Fandrina dia hanamboatra ny abattoir ity. Nijery imaso ny fahavitan'ny izao toeram-pamonoan'omby eto Fandrina izao lehibe ny faritra Amorimani sy ny sombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tato amin'ny distrikt'ny Fandrina izay mbola hotokanana amin'ny fomba ofisialy.